Fanomanana ny andro asa-pirenena momba ny filatsahana ny sitrapo namorom-pano gazety Androany Maraina ny fikambanana sy ny mpandrindra nasionaly momba izany ny tombana makasika izay filatsahana ny sitrapo eto Madagasikara izay moa no anisan'ny ambetin-dresaka tao anatin'ity fiainana tamin'ny mpahalala vaovao ity. Manova ny tontolo ny fanaovana asa filatsahana ny sitrapo, izay no lohahevitra hoentina ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filatsahana ny sitrapo. Raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Aljimy Ratsirarson, mpandrindra nasionaly ny filatsahana ny sitrapo eto Madagasikara, dia manana ny finiavana amin'izay filatsahana ny sitrapo izay ny malagasy ary izay ny tokony ho velomina. Apetraka ihany koa izy ireo rafitra sy ny paikadym-pirenena mifandraika amin'ity filatsahana ny sitrapo ity. Raha tsy teny fotsiny azo fa ny filatsahana ny sitrapo, ny mpilatsaka ny sitrapo izay voaisa nandritra ny famoahana ny tatitra voalohan'ny filatsahana ny sitrapo eto Madagasikara dia eo amin'ny netsy eo ireo mpilatsaka ny sitrapo izay ihany aloha ny voaisa fa isika malagasy dia manana ny filatsahana ny sitrapo io ao anatintsika tsirairay avy fa ny zavatra anankiray izay ho atao dia ho velomina io fandraisana andraikitra ny tena zava-dehibe izany ao anatin'ilay izy. Raha ny fanazavandramatoa Chloé Sueur, mpiandraikitra ny programa momba filatsahana ny sitrapo eo anivon'ny firenena mikambana, dia efa misy ny fandraisana andraikitra ny gouvernement ankehitriny saingy ilaina arahin-tosika izany. Noho izany tokoa dia nanamafy ny sekretera jeneraly ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa ny fanondrana ireo filatsahana ny sitrapo eto Madagasikara no anisan'ny apetraka maika. Araka ny teny teo moa dia efa tosika zany hoe ilay nametrahana ny coordination nationale de volontariat ato amin'ny ministeranay zany satria maro ireo ONG ao ny programme des Nations Unies pour le volontariat, misy ny an'ny volontariat de japonais amin'ny alalan'ny JICA, misy koa ny an'ny frantsay, maro izy ireny, dia misy koa Croix Rouge malagasy zany dia volontariat daholo zany dia nasina le coordination nationale mba handravina reny sehatra reny zany zay mampitonga eo ny CNV, ny coordination nationale de le volontariat dia ato amin'ny ministère chargé de la communication, information et relation avec les institutions. Dia fa anisan'ny zava-dehibe no nametrana an'izay rafitra de coordination zay. Ny fahadimy volana desambra ho avy izao no ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filatsahana ny sitrapo.